Eny ary dia am-pifaliana indray no iaravanantsika rehetra fanaraka tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ny televiziona agape ny tenanay fa izay mandroso tokantraminao ary misy izay fa faly koa ianao mampandroso indray ny fandaharana amin'ity arivarivo ity. Androany moa izany ny lohahevitrintsika dia manana lohahevitra manokana isika androany izay voizina eto fa alohan'ny hanomezana anao ny lohahevitra moa izany dia tsara foana isika mivavaka satria Jesosy no miteny hoe izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny anarako dia hivavaka tsika ka efa tonga eto daholo moa ny kara-miasa rehetrarehetra dia todintsika any amin'ny pastera angamba aloha ny fitenenana dia avy eo tsika ifampiarahana miarabanao pastera Mario menanao avy hatrany fitenenana amin'ny fanokafana ny vavaka. Iny ary miarabanao ihany koa vavy Chantal Nirina miaraban'ny mpiara-miasa rehetra amin'ny televiziona agape itsika mpanaritsika ihany koa mpijery any tokantrano ndrindrindrindra dia arabaina manokana tsika kopakopa tany antsika rehetrarehetra dia hivavaka avy hatrany tsika aloha. Andriamanitra misaotra sy mideranao zay manome voninahitra anao hatrany zay satria izay rehetra ho ataonay eto tompo dia tsy ho anay ny voninahitra, tsy ho anay ny dera, tsy ho anay ny laza ary izay teno zarainay na namina apetraka ao anatin'ny fonay dia aoka ny fanamasinao no ametraka izany ho ampony tsararay avy ary tsy tianao azy zay fa izay rehetra ambaranao aminay no teneninay dia raha koa amin'ny rano izay rehetrarehetra reto Andriamanitra na ny mpijiry na mpanray anjaka na iza Andriamanitra dia aoka ahita ny voninahitra izy mpamelapelatra ny tavanao aminay tsararay avy ny ianao ary ahita izany amin'ny alalan'ny televizion agape zay noforoninao ianao no miazona azy, ianao no antony, ianao koa no mena voninahitra ary amin'ny anaranao manaovaka sambaraka izany. Amen. Iny ary. Amen. Ia, makasitraka anao pastera ny amin'izay vavaka izay dia araka ny fanapahatsivina antsika teo moa izany miaravantsika rehetra aloha amin'ny anaran'i Jesosy efa ato moa izany raha nadafaly izay mpiara-manolotra ny fandaharana faly rakotsizafy miarabanao raha nadafaly tonga soa indray ato anatin'ny fandaharana moa izany eo ihany koa raha nadahery manampy izay hitondra ny famelabelarana ihany koa ary tsy adintsika ny amin'ny lafiny teknika ao misy sanirana da Victoire ary tsy adintsika rehetrarehetra izay manaraka mivantana eto amin'ny Zoom mameko anareo fitenenana aloha raha afaka mitenitsika. Amen. Eny ary dia miarabantsika koa izany era-po, era-tsaina ary era-panahy mihitsy no anolovako ny fiarabana ho antsika rehetra izay manatrika eto hiaraka hidinika, hiaraka hitafa eto ambanin'ity tafotranony mpitily vision ity mpitily ny vision zany izy ity dia apetraka amintsika tsirairay avy zany fanolorana fiarabana zany era-po sy era-tsaina izy kopakopa-tanana no ataoko solo-tanana ihany koa ary mametraka indrindra ny namana izay isolo ny fiarabana anampy ihany koa mbola anafana ny fifio amintsika androany dia mirala faly izany. Amen. Manatitra ihany koa ny fiarabana izay efa nentin'ny mpiara-miasa rehetra teo aloha moa zany indra ho antsika mpijery sy mpanaraka sy tapaka an'izao fandaharan'ny TV agape zao tononona amintsika hatrany fahasoavana sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy ary mihitsy manantena fa ahita zavatra, aheno zavatra ary hitondra lesona indray eo amin'ny fiainam-panahintsika amin'ny tafa sy dinika izay rahantsika manao eto. Amen. Amen. Ia, dia tsy adino moa izany amin'ny lafiny teknika ao misy anirana da Victoire dia lohahevitra izay antsika moa izany androany mikasika ny amin'ny hoe ny rafitra sy ny fiangonana ao anatin'izay tondra famelabelarana maromaro tsika ao anatin'izay rafitra sy ny fiangonana izay ka dia atolotra avy hatrany nadafaly ny famolavolana ny fandaminana menanao avy hatrany fitenenana. Amen. Iny ary makasitraka ranabavy Chantal araka ny efa nambara moa izany dia malalaka ny sehatra eto amin'ity fandaharana ity mikasika izay hoe ny rafitra sy ny fiangonana izay ka hanasana antsika mpijery ny vatana mba handray anjara mahavita satria ilaina ihany koa ny hevitra avy amintsika mpijery, hevitra izay apetraka ny fanahy masina izay mamolavola antsika izay mpanahatra tsara indrindra ka raha iresaka rafitra tsika androany eo moa izany ny vahiny izay efa tsy zoviana amintsika izay sady vahiny ihany ny tompontrano pastera Mario Razafy Manjato niralahantsika hery manampy Razaka Manarina hiaraka hanokatra ny sehatra miaraka amintsika eto ka milohan'ny anomboantsika ny fandaharana angamba dia misy horonan-tsary fohy ho alefantsika aloha dia miainga avy amin'izay horonan-tsary izay no anomboantsika ny tafatafa sy ny resadresaka eto ka rehefa vonona ny
ao amin'ny teknisianao dia ho alefantsika avy hatrany ary ny oronatsary. Rehefa tsy nety ny ravina ny disadisa teo amin'ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny biro-piangonana ny Fandimby ao amin'ny fiangonana Betela Tanamboasainky eto Tomasina, niroso tamin'ny fanakatonana ny fiangonana ireo biro-piangonana nandritra ny fotoana tsy nahateto toerana ny mpitandrina. Raha Hervelo Joseph Fidy Manantsoa tokony tamin'ny fitora ariva ny andro ny omaly. Ilaza ireto biro-piangonana ireto fa tsy hisokatra ny fiangonana raha tsy misy fandraisana andraikitry ny biro foibe, isan'ny fototry ny olana ny resaka fitantanam-bola tsy mazava, eo ihany koa ny fitoratena ny mpitandrina. Ny zava-misy eto Betela zany voaterina andray fepetra zay biro-piangonana noho ny antony manokana zay ataony ray aman-dreny mpitandrina. Anisan'izany resaka fitantanam-bola tsy mazava ary misy tena hoe mangalatra azy. Ny manaraka zany resaka fitondran-tenany dia manahirina be zany no ataony ray aman-dreny mpitandrina. Izay zany biro-piangonana niara-niasa taminy nandritra ny 5 taona tia niezaka zay nandefitra noho ny amin'ny tompo nandefitra fa kosa hoe NDB-ny fiangonana zany no lalaovana dia tsy maintsy nandray fepetra zahay anakatony zao fiangonana zao mandrapa andraisanareo tompony andraikitra fanapaninkevitra indrindra fa ny foibe FCKM zany zay no andrasanay. Efa ela nitranga le problème fa nandefitra zahay na tonga le hoe pitikafony rehatra mikotra zany nareo zay tato nanao ezaka voka dehibe ividianana table mixage dia azo zay vola zay ny ray aman-dreny mpitandrina samy rery nanapa-kevitra nandeha nividy fitaovana io zay tsy mba niera taminay biro-piangonana kory izy. Zay zany ny fomba mahazatra ataony manapa-kevitra samy rery ary nanay samy teny ambony pilipitra hoe araka ny tapaky ny biro-piangonana nefa zavatra tsy mba ierana aminay biro-piangonana. Zay zany isan'ny pitikafa na tonga zay tsy zaka tsony ty raha ty fa tena manahirana. Ny zavatra tena marina koa zany ny kristiana to Betela efa miena mihitsy miena le isan'ny kristiana. Zay zany mampalelo anay zany ka ijoronay zany ny firovanay ny fiangonana Betela ny mpitandrina mandalo fa izahay dia mipetraka eto. Zay zany isan'ny tonga anay nietsika noho ny fahaleovanay ny fiangonana. Androany maraina nefa betsaka ireo mpino no tsy nahalala ny fisiny ny fanapa-kevitra ny biro-piangonana ny amin'ny tsy fisiny ny fotoam-pivavahana mahazatra isaky ny alahady raikitra ny fanokafana ny varavara-piangonana ary totosa avokoa ireo fotoam-pivavahana ny fandimby rehetra saingy ny aloava ny fifamaliny ny sampino tao anaty fiangonana. Olona reo matomby alany an-trano efa voaomanareo sabotsy hiditra maraina fiangonana mihitsy ny tonga teo. Aiza moa zany anao Jesosy manokotrika dia anao boxa ato am-piangonana aza ampidirina amin'izany le vahoakan'Andriamanitra. Isa zao mijoro vavolombelona fa olona tena tsy fanota za amin'ny teny io fa raha izao mitoy eo verina any amin'ny fahotako indray za petraka any ny olato vao mifo ary mitady ho any an-danitra fiangonana mifody mitompo noho ny zareko any aminazy ny lakile le disadisa nyzao ny disadisa teto ny pastera fa hoe manao zavatra biby de pouvoir maka vola manao an'izao hoe aferany zareo any le izy. Zay zany nitatitra nataony zareo teo. Le tatitra zany tsy sidiranay fiangonana zay momba ny zareo any amin'ny pastera any. De rehefa tonga le olona zany mba nisy olona mijoro zay ny andehananay aty andeha hivavaka fa tsy hoe tonga eto zay fiangonana podiny ny ataonareo ananany fahefana viaiza moa zany tsisy manana fahefana zany eto na i paster iny ara tsy manana fahefana na fody any fiangonana io. Pastera manao ny asany mitarika katekomena any full point fanao isa-taona zany. Zava-misy zany dia misavorivory satria tsy milamina mpitandrina be dia be ny zavatra ataony volam-piangonana tsy hita zay anaovany azy manavakavaka izy manao didijadona izy manao fitondran-tena tsy mendrika izy zany zavatra ratsy rehetra zany dia tsy zakana intsony
zay tamin'ny omaly arivo androany io zany nakatony ty fiangonana ty maly dia sokafanjareo ankeriny fotsiny tao dia afaka niditra ny olona tsy mampanina nay ny olona mivavaka fa kosa manina no ilana ady le bro-piangonana fa tsy avela hitsangana iteny aleo ny bro-piangonana iteniny zafa misy mba hoen'ny kristianina rehetra zay ny tinay fahazasakanana ny olona iteny fa manina dina fiangonana vai fiangonana iza lakile dia ny vaina fiangonana fa tsisy torabato zany dia kristianina ka hitorabato tsy marina zany ary tokony tsy akaka tsika tokony ia makasitraka rahalahy Victoire namana teknisiana nandefa n'iny oronan-tsary iny iverenantsika ny mombamomba n'iny oronan-tsary iny avy eo fa maki tenin'Andriamanitra iray aloha ny tenako izay hitarika antsika ao anatin'ny resadresaka eto dia ny ao amin'ny Efesianina 2:2 dia ny andininy 20 sy ny faraka amby 20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe natsangana teo ambonin'ny fanorenana ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy no fehezoro indrindra ao aminy no irafetan'ny rafitra rehetra mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo izay tenin'Andriamanitra izay no notsongaina napetraka ny fanahy masina ho antsika eto entsika mitondra fanazavana manamarina ny tenin'Andriamanitra manoloana ny zavatra misy ao anatin'ny fiangonana iray ka fanontaniana apetraka voalohany ngambany amin'ny pastera Mario Razafy Manjato azonao fariparitana ve hoe inona marina moa natao hoe rafitra ao anatin'ny fiangonana anankiray sokatra ho anao pastera ny fitenenana. Ia makasiraka raha lafaly maneraka ny fanontaniana loha hevitra antsika moa androany raha araka rehefa voalaza tery am-piandohana dia ny rafitra sy ny fiangonana ka fanontaniana vatika moa zany valintsika ny voalohany dia ino ny atao hoe rafitra. Ny rafitra zany dia raha ohatra ka firenena anankiray mijerevana dia misy ny atao hoe droit de l'homme na hoe constitution antio na raisiko hoe firenena anankiray zao hoe républicaine ohatra dia manangana constitution républicaine izy ny atsina hoe inona filaza zany amin'ny teny gasy lalam-panorenana zany hoe misy lalàna mikasy tena atao hoe fanorenana zany hoe ny rafitra zany mazava dia tsy maintsy misy aloha fondement na hoe fondation raha jery tenin'Andriamanitra dia valaza ny Korintianina voalohany 2:7 araka nambaran'ny Paoly tany Korinto rehefa nanao mission tany Korinto izy dia ozy izy hoe tsy misy ozy izy mahay manao rafitra akoatra zay efa natao dia mahafantatra amin'ny Kristy Jesosy. Ny fahalalana ny Kristy zany ilay vato fehizoro sy fototra iorenan'ny fiangonana fa namafisy lalafaly teo moa izy ny amin'ny teo ambonin'ny ny apôstôly sy ny mpaminany moa izy no nanorenana ny fiangonana ary mitombo tsara ny tempolo ny fanahymasina antsika raha direvantsika tsara Efesianina 2:2 io andiny faraiky amin'ny 20 dia manamafy an'izay ka ny atao hoe rafitra zany dia mazava azy tsy maintsy misy fondement na hoe fototra ametrahana azy dia raha ohatra ka anao tranontsika dia tena fototra tsara indrindra dia fototra vato na béton dia io fototra io zany araka ny valaza hoe Jesosy ty ny vato fehizoro dia raha mijerytsika nefa rafitra trano ny zavatra rafetina maty dia trano misy sasa manamboatra fiara sasa manamboatra sambo sasa manamboatra fiaramanidina no azo nanamboatra sambo fiara ohatra sambo fiara dia tsisy fototra tsisy fondement fa ny rafitra amin'ny ankapobeny zany satria resaka fiangonana moa resantsika dia misy fototra zany atao hoe vato fehizoro dia ambony vato fehizoro iny daholo no rafitra daholo ny rafitra rehetrrehetra na vato na briko na hazo na inona na rafitra eo dia atao fanaraka conforme fanaraka tsara amin'ilay vato fehizoro sy fototra iorenan'ilay trano dia na firy metra na firy kilometra na tahaka ny avon'iny raha tena mahitsy tsara zany raha ny atao hoe fil à plomb plomb sy ny teny gasy fil à plomb misy plomb zany Andriamanitra
manaraka niny vertikality iny zany ny firafetan'ny rafitra zay sy apetraka eo ambony dia samy mahatrafitra eo daholo ny olona rehetraretra ary amaranako azy ny resaka rafitra ihany koa dia fiandohan'ny firafetany atao hoe babylonienne zany zao anisan'ny tena rafitra goavana be hatramin'ny fahagola mihitsy no mandrakitiny eo dia mbola ao le hoe système babylonienne ka ny Babylone aloha zany vao malo moa nisy nametraka izay fanontany izay tamin'ny hoe ina ozy izy dikany Babylone dia milaza avy aminy hoe dikany Babylone zany hoa iny fanontaniana napetraka zany dia iza le Babylone ozy le fiangonana lehibe ny fijangajangana sisa dia ataoko ampiraparanthèse moa izy fa tsy afaka ilaza le rara le fiangonana satria tsika tsy anaraty fiangonana tonga avatika eto fa ilazany marina dia mikasika ny Babylone dia hoe ny Babylone zany dia avy amin'ny teny hoe Babela raha taditsika tsara fa misy tilikambony Babela ka ny tilikambo zany na ny toro laza azoko hoe toro tena hoe tilikambo dia tsy maintsy misy fototra ihany koa ary ny tilikambony Babela no anisan'ny lehibe indrindra ary manatantara goavana be raha resaka fanorenana na rafitra ampiasana dia io nanorona io tikambo tamin'ny andron'ny ny boky Genesis any misy an'ilay izy dia nisy lehilahy anankiray nalaza be natsoina hoe Nimrod. Io Nimrod io zany dia tantarany koa dia mbola mahatsiravina be mihitsy fa olona nalaza izy tanjaka izy sisa fa misy fahaventaventana hatrany am-potony dia mamatotra le Babylone zany dia hoe porte des dieux tsy ndreky tsara porte des dieux zany vavahadin'ireo andriamanitra dia profo satria andriamanitra toka izay nahary ny lanitra sy ny tany izay natsotranatsika izy zany nahary io le nahary ny lanitra sy ny tany nandrafitra koa izy ary ny fiangonana no naratitra io andriamanitra izay nahary lanitra sy ny tany io Jehovah tompony maro ny anarany resantsika mikasitra izay fandrafitan'andriamanitra rehefa avy eo fa mamaly an'le rafitra azo zany hoe zay zany mety hoe rafitra tsy maintsy misy fototra teo amboniny no miaina daholo ny fandrafitana rehetra zay mba tonga ny malagasy manao hoe samy mitondra ny anjara brika dia misy fitenin-troa anankiray hoe indrokelin'ny mpandrafitra ka zay nga manona azoko bana satria mbola be dia be ny fanontaniana apetrakareo makasitraka raha lafaly na me fanontaniana ia makasitraka pastera amin'izay valiteny zay rahalahy hery manampy razaka manarina eto manakambara ihany koa ianao mikasika an'izay rafitra zay fa ho ampity kely le fanontaniana hoe ao anatin'io rafitra io iza no mamolavolan'ny rafitra satria fahazahoko azy sy ny fatakarako azy zany hoe asa am-piangonana zany dia mila manana fitondran-tena melika zany ary tsy ny olona rehetra no afaka hitantana izany hanangana izany rafitra zany fa olom-bo antso olom-bo fidin'Andriamanitra ka fanampin'ny fanontaniana izay efa napetraka tamin'ny pastera Mario Lazafy Manjary tao karazan'olona manahoana moa zany no olona tokony anangana an'izay rafitra zay ny rafitra dia avy amin'Andriamanitra logiquement normalement satria asan'Andriamanitra io tsy tahaka ny rafitry ny olombelona na rafitry ny fanjakana izay afaka mandafy ny rafitra izay teny andrafetana azy eo amin'ny fiainam-pirenena fa ity kosa miresaka fiangonana miresaka famonjena fanahin'olona dia zava-dehibe sarobidy zany araka ny sary hitantsika tao na tsara hitantsika tao dia misy ny korotana misy ny fanenjehana tsy fampitokisana eo amin'ny mpitandrina eo amin'ny birao am-piangonana mampalahelo zany zavatra zany ka dia apetrako aminao ny fanontaniana teo rahalahy hery manampy tsy izay fanampanazavana azonao entina mikasika izay fanontaniana izay menanao avy hatrany ary fitenenana ary rahalapaly misaotranao na amin'ny fitenenana somary le fanontaniana moa zany ohatry lavabe ny valiny fa zany hoe ataoko hiezaka anafoy azy araka izay azo atao amitina angamba amitina zany azy ndresaka moa atao hoe rafitra rehefa nazavabe ny fanazavan'ny pastera teo nisy tenin'Andriamanitra teo ary tena zava-dehibe valiteny ka miaro tenin'Andriamanitra tahaka izany ny rafitra moa ny resahana eto alohan'ny idirantsika ny atao hoe fiangonana dia ny rafitra misy ny atao hoe mandrafitra zany hoe manamboatra mametraka tena hoe mandrafitra zany misy ny atao hoe rafitanana rafitra ny tanan'Andriamanitra dia misy ny atao hoe rafitra ny tanan'olombelona zany hoe Andriamanitra mandrafitra olombelona koa mandrafitra
andradray Andriamanitra koa maniraka ny mbofidy andrafitra na fanamboarana an'ireny tempoly sy ny fahagola reny aza tempolin'Andriamanitra dia misy toromarika mihitsy ny mena ny ainga tamin'ny Ezekiel na sahala amin'izany misy toromarika napetraka tamin'ireny misy toromarika koa napetraka na tamin'ireny taberna kely reny ary misy toromarika koa napetraka tamin'ireny tamin'ny andron'andry Mosesy zany misy fandrafetanao hoe zao atao misy toromarika mihitsy zany apetraka dia apetraka mihitsy tamin'ireny zany misy rafitra hoe Levita manao an'izao zao ny Andriamanitra mihitsy no miteny misy andraikitra mipisorona zao ny anjara mipisorona atreto ny atao ny atrety ihany ny anjarany rano atretony zao reny rafitra mipetrapetraka reny dia napetraka Andriamanitra kanefa le olombelona no mitondra an'ilay afatra dia misy tanan'olombelona ao anatin'ilay izy dia eo indrindra zany no somary hoe aiza moa tiako atongavana raha mijery an'ilay hoanatsara teo dia ohatsaka hoe misy rafitra apetraka Andriamanitra ao fa mandray ny tanan'ny olona no mandrafitra an'ilay izy dia misy dia tanan'olombelona ao anatiny dia izay dia tanan'olombelona izay matetika no manova zavatra satria raha ohatra tsika zao mahita hoe olona milahatra anankifolo betsika nefa manao an'izany olona milahatra atao hoe anankifolo mifanao aloha sy aoriana dia pitsipitsihana ny anankiray teny anankiray mipitsipitsihana aminy miova zavatra hafa iny rehefa tonga any amin'ny farany zany hoe ny olona zany dia manana an'izay natiora zay hoe rehefa mandray afatra dia miova misy ny dia tanany dia miova mihitsy raha ohatra ianao zany misy olona milahatra dia pitsipitsihana ny anankiray hoe mofo dia iny nasianao averina atsy amin'ny anankiray dia niatsy amin'ny anankiray izy manao hoe mofo baolina dia lasa rindra ilay izy dia lasa hoe mofo sakay dia tonga ry ilay izy dia hoe vary sy laoka tonga ry dia hoe sakafo be tonga ry hany-pitolo zavatra hafa mihitsy mivoaka hoe farany mety tonga any amin'ny farany mety nivadika zavatra hafa tsy araka ilay nolazany hoe mofo fa lasa mivadika hoe komondry dia lasa fampitiavaka ilay olona ohatrany hoe atao somary fampimezana izy fa ny tanan'ny olombelona rehefa mandray zavatra dia manova indraindray natiorany olombelona izay dia eto zany ohatrany hoe mijery an'ireto zavatra niseho reto ary araka ny traikefa izay efa hita ihany tao anatin'ireny atao hoe fiangonana tsy ilazanarina fiangonana fa misy ny atao hoe rafitra ny fiangonana dia misy ny atao hoe itiana atao hoe mpitandrina mpisorona ireto ndray ihany atao hoe birao-piangonana ireto ny mpihevitra raha ireto ny vahoaka an'Andriamanitra dia misy koa ny rafitra tanana nirivotry ny atao hoe politika taloha tamin'izany tamin'ny nanorenana an'ireny satria tany misy atsika tany Madagasikara moa dia raha malala fa misy missionnaire be da be misy missiona be da be niditra tany mitondra an'ireny atao hoe fivavahana kristianina reny tamin'izany ao ny MPF ny ao ny Frenjy ao ny LMS dia natambatra reny tamin'ny andro 1970 dia natsangana atao hoe FJKM za tsy resaka hoe FJKM fa ataontsika ohatra ho alay izy dia hoe ny FJKM rehefa nitsangana ilay izy dia ny olona nanorona nanao dia tanana atao anatin'ilay izy tsara ny fitambarana fa rehefa nanorona dia nisy olona nanana atao hoe traikefa politika nianatra n'izany atao hoe nandalina be zany atao hoe science politika zany no sady nanao teolojia dia nafangaro reo dia rivotry ny fanjanatany sy ny fahafahana dia nanjary tafiditra atao ny atao hoe feon'ny vahoaka Andriamanitra nefa tsy nampanao an'izay feon'ny vahoaka mihitsy zay zany le lazaiko teo hoe dia tanan'olombelona dia manova zavatra Andriamanitra manangana fiangonana izy fa mametraka izy olom-boafidy misy mpaminany alefany eo mamitondra ny hafany dia misy mpisorona apetrany eo ireny olon-dreny no ny tena apetrany manokana ary tsika raha mijery ao amin'ny Efesianina 4:1-4 dia mahita tsika hoe misy ny atao hoe apôstôly misy ny atao hoe mpaminany misy ny atao hoe mpiandry koa zany le mpitandrina dia misy ny evangelista reo olona reo tsy misy hoe ty ambony ty ambany fa samy manana ny andraikiny ny salamela zaiko teo hoe ny mpisorona manana ny andraikiny ny mpaminany manana ny andraikiny levita manana mpanandraikiny samy manana ny andraikiny teo hoe tsy misy hoe ity ny amboniny ity fa sala mitanana sy ny loha sy ny tongotra eo ratsan'Andriamanitra ratsan'ny olombelona ny tanana tsy ambonin'ny loha ny loha tsy ambonin'ny tongotra ary mifampiankina ireo ary zay no mahatonga lay tenentsika teo hoe miorina amin'ny Jesosy Kristy dolidoly izy rehetrarehetra zany hoe Jesosy Kristy mifototra fa mirantsana fotsiny ireo iny moa lefa tenin'i Jesosy iny le hoe izany voaloboka ao amin'ny Jaona 5:10 misy an'iny izany voaloboka ny areo sampany makarimaka tsisy ny kilana tsy zovintsika eto nefa tokony ohatr'izay le izy fa rehefa makany amin'ny ampela izy dia miova le rafitra
ka nisy natao hoe birao-piangonana ary dia nalefa tafiditra le démocratie tafiditra ao anatin'ny fiangonana ary zany dia feon'ny vahoaka. Io feon'ny vahoaka io dia mamily zavatra ihany satria io koa natonga ny fifidianana ny Saoly mpanjaka. Feon'ny vahoaka mitady mpanjaka ihany nefa tao anatin'ny fitondran'Andriamanitra dia natsaka ny Saoly. Dia izay atao hoe feon'ny vahoaka dia hoe andeha vahoaka no mifidy ny birao-piangonana. Dia noho izany zany arakaraka ilay safidin'ny vahoaka indray no mitondra n'ilay andraikitra na le rafitra miditra amin'izany birao-piangonana zany. Dia raha aveo ny vahoaka koa no safidy ny mpihevitra raha mifidy ny vahoaka dia ny zavatra mahavariana nefa Andriamanitra mifidy an'ilay mpitandrina. Nahoana moa tsy fanolana ireo? Mety olona tsy mifankahazo ireo, mety tsy olona tsy mifankalala ireo, tsisy mifankafantatra. Ahoana moa ny ahafahan'ny olona tsy mifankafantatra hiara-hiasa? Mbola misy mifankazatra izy eo zany aloha, misy ady be ao aloha mba ahafahana mifankazatra. Dia izay foana ny zavatra miseho matetika ary dia tona indray mahatonga variana ohatra ny resaka politika iny zany tatam-piangonana zany. Dia izay le mahatonga ny tompo manao miavoza amin'ny fahavozana ny saina izay manaraka fanao zao tontolo izao nefa zany ny zavatra misy ao amin'ny fiangonana. Ary tsy mahagaga na any amin'ny fiangonana miresaka ery zareo tao hoe Jesosy mamonjy FJKM sikaraza misy miady an-trano any ary tsy voa tamin'izao vanim-potoana izao vo misy koa tamin'izany tany Antanjombato tany misy an'izany tsy haiko takarivan'ny fanamasina ka misy mifampikapoka koa zany efa nisy zany misy foana io. Fa maninona no mahatonga an'izany satria misy tanan'olombelona tafiditra ao. Ary ny zavatra mahavariana dia izao tokony ara-panahy no atao hoe lasitra na hoe kritera ngamba isafidianana ny olona. Zany hoe iza no olo-panahy voalohany ao fiangonana dia amiko dia ny mpitandrina ny mpanahy voalohany ao. Zany hoe tokony mpitandrina zany no manolotra raha zay ny tokony izy fa tsy ny vahoaka. Ny mpitandrina no manolotra hoe ireto ny candidat hitako kritera ara-panahy tokony atao an'izany atao hoe birao-piangonana. Dia manolotra anankifolo izy eritreritro zany eritreritro zany mbola olombelona koa fa eritreritro zany hoe tsaratsara koa manolotra folo izy dia ny dimy amin'ireo voafidin'ny vahoaka zay fieritreretako azy. Amin'izay olo-panahy no voafidy eo. Fa raha miaingana amin'ny vahoaka izy raha ho eritrereto fotsiny zany raha ny vahoaka ny manana toe-tsaina jolà dia jolà zany mitafakatra eo. Profiny zany inge tamin'ny andron'i Jesosy hoe iza no avoaka hozy Pilato dia reto olona reto makahalan'i Jesosy tontolo dia tonga dinona jolà ny fidiny Barabasy avoaka. Dia mivoaka tokoa le bara miaraka amin'ny basy mivoaka toa. Dia zay mahavariana dia eto zany tsika ohatrany hoe tehiteny zany hoe misy ny dia tanan'Andriamanitra rafitr'Andriamanitra dia misy ny rafitra olombelona. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nandrafitra ny olombelona ary hita mihitsy izy nandrafitra volavolainy ny tany dia nasiany fofonaina dia nandrafitra ny tao Adama. Avy eo indray izy nandrafitra ny Eva. Nalainy ny taola tehizan'ny Adama, ny taola tehizany io raha tena fajioina lalina izy io tsy taolana mihitsy io na koteleta fa io dia tena hoe rehefa tena lalinina ny teny hebreo dia tena mahita mihitsy ianao hoe ny taolana midika aina ary ny aina dia avy amin'ny ADN ary ny ADN dia avy amin'ny chromosome ary chromosome dia misy ny atao hoe chromosome X dia chromosome Y. Zany hoe ny chromosome lehilahy XY ho an'ny olona izay nanao génétique ary ny chromosome vehivavy XX. Ny rafitra nataon'Andriamanitra zany dia nalainy ny chromosome X ny lehilahy dia dupliqueny dia nahazo ny XX nahatonga ny vehivavy. Zany no tena mbola mahalehibe hoe Andriamanitra ny tompony ny siansa satria mbola tsisy siantifika na vitan'izany na iza manapaizana. Ny ADN aza voaingana nita Andriamanitra vao nanorina ny olombelona dia efa nanao opération chirurgicale au niveau chromosome. Dia izay no mahatonga antsika miteny hoe ny rafitra nataon'Andriamanitra nalainy ny XY lehilahy dia nampivadiny tamin'ny XX vehivavy. Ny foroniny ny Adama dia nampivadiny tamin'ny Eva. Raha olombelona rehefa nandray ny tanany dia ny forony raha olombelona Adama dia nalainy koa Iva dia nampivadiny Adama sy Iva. Zay zavatra misy amin'izao fotoana izao tsy haritra kely fa ngamba omeko aveko any aminareo fitenenana mikasika an'izay hoe rafitra. Ny fiangonana moa dia fiangonan'ny olona mpino ka manaona amin'izay ny fifandraisan'ny rafitra sy ny fiangonana. Amen. Mankasitraka rahalahy hery amin'izay fanazavana izay mahaliana dia mahaliana. Mino aho fa tsika mpijery sy mpanaraka an'izao fandaharan'izao koa dia aliana amin'izany fanazavana izany
alohan'ny amezako azy ny namana mpiara-miasa navavy Chantal satria mihina fa misy fanontaniana petraka koa izy ary mampiomana antsika ampijery ihany koa raha misy fanontaniana tiantsika petraka na fanazavana tiantsika entina dia aza misalasala ihany koa manangatana antsika fa malalaka ny sehatra misy tenin'Andriamanitra dia mimarika toko 7:10 vakiko manomboka amin'ny andininy voalohany mihitsy ka hatramin'ny 7 taridalana ihany koa hitondrany pastiran'ny fanazavana indray izay hoentiny manaraka atao amintsika marika toko 7:10 ny anaran'i Jesosy hoe anohony ala teo an-kianjan'ny tempolo Jesosy dia hoy ny mpianana anankiray tamin'ny efa mpianatra akory ireto vato sy rafitra ireto ary Jesosy nanao taminy hoe hitanao va ireto rafitra lehibe ireto tsy avela isy vato hifanongo eto ka tsy horavana izay tenin'Andriamanitra indray pastera no hitaritatsika ny fanazavana manaraka mikasika an'izay voarafitra izay ihany inona no azonao ambara mikasika izay tenin'Andriamanitra satria niaditsika eto moa fanazavana eto dia miainga hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra mefanao avy hatrany ary paster Mario ny fitenenana. Iny ary mbola miresaka rafitra ihany moa tsika araka ny fanazavana izay sorabe-depian'irona manampy saka manarana efa nalasava misy piasa amin'ilay rafitra efa teo fa raha hijerevantsika ty lioka toko fa marika toko 7:10 dia misy manambara amin'izany ihany koa amin'ny Matthieu toko 4:20 eo ihany koa lioka koa nanambarany azy zany hoe samy manana fomba fijery tao zany izy telo marana reky Jaona moa zany tsy nandrainjana tamin'izy ty dia rehefa mijery zany ny firafitry ny fiangonany marika ohatra dia avy aty ankavanana ohatra mijery ireny Matthieu dia avy aty ankavitra ny lioka indray mijery izy avy aty amin'ny manaritra mety andamosina koa mety misy afaka mijery ihany koa firafitry le trano zany tena jerena fa rehefa nampanendra Jesosy izy dia ny Jesosy zao navalana lazay tao amin'ireo marina tokoa izy tsy avela hisy vato fanongoeto ka tsy horavana. Ina moa dika zany ny olombelona samy olombelona dia sokony hifanaingina na hoe indray ambony indray ambany azay no mahatonga ny firafitra apetrak'Andriamanitra hoe izy no fehizoro teo ambonin'ny ny mpaminany sy ny apôstôly zany apetraka ny rafitra rehetra zany hoe Andriamanitra no mandrafitra nisy satria araka ny mbalazan-drala ery tao ny fiangonana izay arafitra dia olombelona tempolin'Andriamanitra Paoly dia nanambara zany any amin'ny Korintianina voalohany toko 7:20 moa tsy fantatrareo va ny Korintianina fa tempolin'Andriamanitra ianareo ny atao hoe tempoly zany amin'ny teny frantsay hoe temple fiangonana ozy itsika na hoe tempoly tempolin'Andriamanitra ianareo izy Paoly ary ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo tsika zany le tempoly tsika le trano arafitra ary tsy arafitra olombelona tsy ny olombelona mametraka enao ataoko diakona enao ataoko pasteur enao ataoko evangeliste ao amin'ny Efesiana moa Paoly fa nanamafy an'izay ihany koa ny Efesiana toko 1:20 sasany ozy izy nataony hoe apôstôly ny sasany mpaminany ny sasany evangeliste ao ny mpampianatra na docteur ao ny mpianatra na mpitana ireo ministère anankidy ireo zany no mandrafitra zany atao hoe fiangonana ka raha iverintsika atao amin'ity le marika toko 7:10 Matthieu toko 4:20 misy an'il'izy dika koa manambaran'izy dia tsisy avela ho tsisy vato na dia ray any hifanongo zany hoe ty misy vato anankiray dia misy vato anankiray koa amboniny fa raha misy zavatra atao ambony vato anankiray na vato fehizoro na vato lampy dia trano farafitra zay ho laza Matthieu toko 7:20 any tompy dia nilaza hoe ny lehilahy manan-tsaina ozy izy dia mandrafitra ny trano eo ambony vato lampy ka ninona tafiotra ninona korota raha ohatrany hitantsika reo zao hatramin'ny andro zavatra miseho any Madagasikara ozy tao ny any africaine any amin'ny Jesosy mamonjy tenendralahy etony tany amin'ny Tankariva Fanamasina tany Tanjombatany pedive ny fiangonana miady misy korotana araky ny taminareo nanontany Babilôna nanangana tilikambo Babely dia rehefa olona no mandrafitrafitra araka izay itiavany azy araka izay mba saim-patany dia mikorotana foana io raha vao misy hoe idiran'ilay olombelona zany hoe tanan'olombelona mandrafitra hoe tsy maintsy mikorotana foana io na le volazany amin'ny Matthieu toko 10 Matthieu toko 2:20 moa izy hoe tsy misy ozy
tokantrano na fiangonana milamina raha tsy eo Jesosy, zany hoe ny fanjakana rehetra zany zay miady an-trano dia tsy fanjakan'Andriamanitra zany fa fanjakana diaboly zany. Matitoko faharoa ambin'ny folo nefa dia roapolo misy zay ho zay tia mijery an'izy ka te hiverina amin'ilay rafitra zany hoe raha mbola Andriamanitra koa no mandrafitra an'izy tsy miravo zany mihitsy io. Zany hoe hevitra Andriamanitra avy any ambony zany no milatsaka dia Andriamanitra mametraka olona eo amin'ny toerana tsirairay avy mpaminany ny apôstôly ny takany hoe vatan'olona anankiray tsy mbola misy mihitsy olona marina fa famesaka ny siantifika amin'izao mijery ny chromosome araka ny efa nitantaraina lahy eto ny XY ho an'ny lehilahy, chromosome XX ho an'ny vehivavy dia latabatra Andriamanitra nefa eo dia lasa bely fa taloha zany zany na noarian'Andriamanitra zay ma Andriamanitra zay nahary azy hoe nahary antsika olombelona izy hoe lahy sy vavy rehefa natamana izy reo lasa manome ny endrika Andriamanitra. Andehantsika hoe amorona olona tahaka atsika izy Andriamanitra tahaka ny endrikitsika lahy sy vavy. Ny olona reo maraka ny valazan-dralahy eto hoe misy mamorona Adama sy Iva, au lieu dia Adama sy Eva dia lasa Adama sy Iva, zany hoe lahy samy lahy no mifanambady, vavy samy vavy mifanambady ary iarahava ito zany amin'izao fotoana izao. Raha miteny anazy aloha dia ireo ndray meza na misy tena enjehana mihitsy ary tena mampalito zava-toza zao. Reny fiangonana rafidrafitra olombelo reny raha misy homosexuel na lesbienne tonga angataka amin'ny pasteur hoe amasiny mifanambadianay fa zero lahy hivady na zay rahavavy hivady ka mandà le mpitandrina dia le mpitandrina reny voany hiala amin'ny fiangonana. Zany zany le hevitra olombelona. Fa ny antsika moa amaha kristianina antsika dia mazava azy resaka mitiaritra fiangonana tsika rehefa feo fa amarana koa azy angamba mitiaritra ity fanontaniana lafiny ity dia hoe tsy misy hevitra olombelona mihitsy raha tena rafitra tiaritra fiangonana avy rehefa miala Andriamanitra na hoe rehefa tsy mena toerana Andriamanitra izay mahatonga ny olona mandrafitrafitra araka izay itiavana azy iny atao hoe démocratie. Jakoba 4:10 manamarina zay zany fahendreny zany izy tsy avy any ambony avy any ambany avy amin'ny demony izay misy fifampindanina misy fitsokotokoana ary feno asa ratsy asa nofo dia zay maha-demony azy démocratie fandraisantsika amin'ny fotoanana fa tsy verina amin'ny démocratie teokratsika fa amaliny fantena zay zany izy hoe raha mbola Andriamanitra koa no asaina mijery ny felafetana dia tsisy avato avela ifanongona ray any. Zay ka mahazoko amin'izay raha lahafaly azy raha mahafomponao makasitraka raha fitenena. Ya makasitraka indrindra paster sy rahalahery manampy amin'izay valy zay fa mazava dia mazava mino fa misy lesona azontsika mpiaino ihany koa azontsika fiangonana raisina mikasika an'izay rafitra zay mba tsy hisian'ny zavatra miseho tahaka ny oronatsary nijerentsika teo ka mba tena ho kianja ny fiderana ny tempolin'Andriamanitra ny fiangonana fa tsy sanatria kory ny Jesosy mamonjy lasa dojo mamonjy fa tena hoe misy fanajana misy fankatoavana ary tena hoe mahatempolin'Andriamanitra ny tempolin'Andriamanitra meko avy hatrany any ranabavy Chantal indray rehefa mangeta eto izy rehefa manana fanontaniana apetraka amintsika meko anao avy hatrany ny fitenena ranabavy Chantal. Misaotra anao natafana amin'ny ny fitenenana makasitraka ny pasteur sy ranadahery moa zany izay fanamaly ny fanontaniana izay efa mipetraka fa ametraka fanontaniana ihany ahako dia izay amaly an'izy aminareo zany kasika ny eo amin'ilay rafitra satria mankony raha mijerytsika natao amin'ity Korintiana voalohany 9:7 ity dia misy zavatra ato voalaza ny tenin'Andriamanitra amaky fotsiny dia misy fanontaniana anankiroa mipetraka izany voalohany dia eo amin'ny Korintiana voalohany 9:7 raha vakitsika manontolo moa dia misy lesona bebe raisina ao anatin'io fa ametrako an'ilay fanontaniana zany dia zao hoe ozy izy eo amin'ny 5:9 amin'ny anaran'i Jesosy fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay ary san'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Dia eo amin'ny 9:10 ozy izy hoe tsy misy mahay manao fanorenana afa-tsy izay natao dia Jesosy Kristy. Ary raha misy mandrafitra volamena na vatosoa na vato tsara na hazo na bozaka na mololo eo ambonin'ny fanorenana dia aseho avokoa ny asan'ny olona rehetra
fa ny andro no mampiseho azy. Ajanoko eo mbola mitombo ilay izy fa hoe ny andro no mampiseho azy. Fanontaniana voalohany apetrako amin'ny mpanompon'Andriamanitra na Irana Dahery. Fanontaniana voalohany apetrako izany dia hoe raha araka io teny vakitsika teo io dia ozy izy Paoly izahay dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra satria ireo mpino tao Korinto ireo nisy zavatra tsy dia nety loatra nataony. Nisy fisafidianana natao hoe ny anay Paoly, ny anay Apolosy, ny anay Ianina, ny anay Ianina. Fanontaniana voalohany apetrako pasteur hoe ny pasteur ave amin'ny mampanompon'Andriamanitra anao dia apetrako aminao ilay fanontaniana hoe ny pasteur ave tsy manapita amin'ny olona fa hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra izy satria manko le filma le sary izay nalefa tamintsika teo dia mampalahelo ny zava-misy fa enjehan'ny olona farak'izay mafy ilay mpanompon'Andriamanitra. Dia mety hoe tsy napitany ve izany tamin'ny mpino fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izy ary mpino rehetrarehetra dia sarafitr'Andriamanitra. Ilay fanontaniana faharoa dia hoe ireo fiangonana izay mety hoe ao anatin'ny ady misy ny fikorontanana zavatra maro samihafa ireo ve araka io voalazan'ny tenin'Andriamanitra io dia nanao fanorenana hafa. Satria ozy izy ny tenin'Andriamanitra tsy misy mpino manao fanorenana hafa fa raha ohatra izany ka misy manao fanorenana hafa dia ny andro ozy izy no mampiseho azy. Ary hitantsika nefa ilay zavatra niseho teo hoe mandeha ny andro mandeha ny fotoana mampalahelo be izany mahita hoe ny fiangonana lasa miady, fiangonana lasa fankahala, fiangonana lasa mifanenjika tena mampalahelo izany araka izany zavatra tena mampalahelo an' Jesosy hoe izany ve no zavatra nisy. Dia araka ny fahazahoantsika ve izany hoe nanorina fanorenana ve izany ireo olona ireo sa tsy nandray an'ilay fanorenana avy amin'Andriamanitra izy sa tsy nanaiky ho trano arafitr'Andriamanitra. Satria hitantsika tamin'ilay mpino teo ohatrany hoe tsy manaiky izy fa trano arafitr'Andriamanitra izy ohatrany hoe dia tia ohatra ny atao. Aiza ho aiza izany no fandraisantsika amin'izay fanontaniana anankiroa izay meko anao avy hatrany pasteur Mario na Irana Dahery manampy ny fitenenana. Anapiky kely izay fanontaniana Bavy Chantal vetivety izay fotsiny pasteur ialako tsika dia misy koa ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Timoty faharoa toko fahaefatra andininy fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ho avy ny andro izay tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema fa angididy sofina izy dia hamory mpampianatra ho azy araka ny filany. Izany hoe araka izay sitrapon'ilay olona kristiana ao anatin'ny fiangonana izany ny zavatra tedaviny fa tsy araka ny fampianarana tsisy kilema izay tsy maintsy toriana ao anatin'ny fiangonana. Meko anao avy hatrany lalatsyny nanapaka kely fitenena pasteur. Ia tonga dia meko andro lahera angamba ny fitenena fa ny teny ohatra dia aoriana indray amin'ny fitenena mba fandimidimy izay vavazany mambala. Raha lahera manampy zaka manarina. Ia misotranao pasteur sy namana na me fitenenana ny angamba no valiko voalohany dia mikasika an'ilay hoe ahoana tokoa miakiny tao amin'ny olona tsara ilay izy. Za zany no tiako lazaina voalohany dia hoe lay iraka na ny atao hoe toromarika napetraka Andriamanitra no tsy tafita satria miainga itsika moa teo rehefa niandrazaiko teo hoe laniditra ny demokrasia dia ohatrany efa ny vahoaka no milaza izay tiany. Ny mampalahelo eto ny zavatra miseho ny tonga dia ny zava-misy no resary satria anisan'ny niaina tamin'izany tena fa mahafantatra tsara mihitsy ny raha rataka nefa miverimberina foana izy io ny atao hoe ady eo ao am-piangonana eo am-pihevitra raha ny vahoaka sy ny mpitandrina. Za tsy miteny hoe vahoaka rehetrarehetra fa misy apahany vitsivitsy amin'ireo mpitandrina ny vahoaka ireo no manenjika mpitandrina matetika. Za tsy abetrany ahako dia milaza fa hoe diso ilay mpitandrina. Tsy afaka ny teny izany satria mbo fidin'Andriamanitra izy ireny fa misy koa ny atao hoe dénonciation calomnieuse ihany koa satria raha mijery eto fotsiny izao ilay sary teo dia hoe fa maninona tonga dia fanontaniana petraka hoe fa maninona no tsy vokatry ny fanahy no avoakany vahoakan'Andriamanitra. Maninona tsy toetra ny zanak'Andriamanitra no mivoaka amin'reto vahoakan'Andriamanitra ny fiangonany reto. Maninona tonga dia avy hatrany dia fomban'izao tontolo izao no mivoaka. Avy hatrany dia vazavaza milaza hoe nangalatra na manapa-kevitra rery na mpitandrina zany hoe manapa-kevitra irery tsy misy olana mihitsy zany raha mandeha mpitiavana sy fahatsorana rehefa mifampatoky tsy olana. Maninona raha misy fankatiavana atao anatin'ilay izy. Maninona ny atao hoe ny zavatra mampalahelo anazy zany hoe mandinika tena dia misy tena hoe
le mpitarana zany tsy afaka mizara n'ilay fampianarana tsy misy kilema avetrany satria ianao rehefa mizara n'le fampianarana tsy maintsy misy filamina, tsy maintsy misy vahoaka manaiky hieno anao aloha. Raha le vahoaka aza mbola tsy manaiky mieno anao na misy sakatsakana, inona ny fampianarana ataonao? Tsy maintsy mandeha ho azy ny atao hoe lôzika ny zavatra raha ohatra aloha mandamina ny fifandraisana aloha sy ny fankatiavana ny tao voalohany, mandamina aloha. Ka rehefa tsy milamina izay zavatra aiza mampianarana? Raha manatona sofina ny sasany aiza no mampianarana azy? Dika zany tsy tafita ny fianarana. Ka io zany tsy maintsy misy fankatiavana sy fampitokisana aloha voalohany indrindra izay vao mandeha ny asan'Andriamanitra. Ka eo le rafitra resahantsika. Rehefa le rafitra ny aingana sady no mamoaka fizarazarana dia tsy hitako le izy. Ka ohatra zao raisika fotsiny zao meko ohatra hoe amin'ireny rafitra reny misy ny atao hoe foto-dalàna. Nametraka foto-dalàna ny folo be an'ireny fiangonana ireny. Dia le foto-dalàna io no dinihana mpitandrina maromaro. Dia izao ny foto-dalàna, dia misy foto-dalàna dia boky mihitsy ao anatin'izy, boky mihitsy, dia io ny foto-dalàna. Dia io no mitondra ny fitondrana ny fitandremana ohatr'izao ny anaovana azy. Io foto-dalàna io anefa dia reto mpitandrina ara-panahy no mandinika ilay izy. Dia io napetraka eo. Rehefa tonga ny baom-piangonana na ataoko hoe ny mpihevitra rasy ny karazany, ny baiboly tsy fantany. Nefa ny baiboly anie tokony fototra voalohany. Dia le foto-dalàna ny jereny. Le foto-dalàna nefa raha olona tsy mahalala baiboly dia avy hatrany dia alefa miboatolo ny foto-dalàna. Ny ankabeazan'ny baom-piangonana tsisy mahalala ny tenin'Andriamanitra fa foto-dalàna haintsenjery hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Ary ny zavatra mahavariana vao miresaka izy tonga dia hoe araka ny foto-dalàna dia izao mbola tsy mahita mihitsy ianao mivory. Za anisan'ny mpihevitra raha tamin'izany fotoana vao mivory tonga dia foto-dalàna ny resahana. Za rery no miteny ny tenin'Andriamanitra. Raha vao miteny ianao hoe foto-dalàna dia ianao miteny tenin'Andriamanitra dia tsy fantany le tenin'Andriamanitra. Averiny ihany le foto-dalàna. Zany hoe mifantikana n'ilay foto-dalàna ny interprétation mitondra amin'ny maha-olombelona fotsiny ary manova azy izay le resaka hoe diatanan'olombelona. Dia ohatran'izany ange na atao aza hoe raha amin'ireny lalàna ireny afaka mitanisa lalàna daholo ny vahoaka hoe ny artikla tsy ny artikla raha ataony tsenjery dia hainy hoe fa nianatra droit ve izy. Nianatra droit ve izy, nianatra tena hoe première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, tsy haiko tonga dia mivoaka tany amin'ny ataoko hoe efa avocat ve izy na magistrat ve izy. Fa dia mitanisa koa magaga ianao amin'izao fotoana izao dia raha vao manontany ianao hoe atao hoe zom-pirenena malagasy dia hainy malagasy rehetrarehetra no izy mijery ny tany bazotra sy ny karazany dia hoe ny article 42 zao ny article 46 hainy izy rehetrarehetra daodaolo zany rehetrarehetra nefa tsy fantany akory dia tonotononona eo izy. Dia ohatra izay koa ilay foto-dalàna tonotononona fotsiny ilay izy. Dia nefa ny zavatra voalohany fitiavana izay fototra voalohany fifankatiavana. Andriamanitra dia fitiavana. Ny fototra voalohany dia totra fotsiny fitiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny herinao rehetra sy ny fonao rehetra sy ny amen. Dia avy eo koa fitiavan'ny namanao tahaka ny tenanao. Izay fotsiny aloha dia efa ampy hiaingana andrafetana zavatra. Ka rehefa tsy misy an'izay zavatra io inona nitatsika teo? Tsy kera ny bedabe teo. Lazaina fa mangalatra, lazaina fa manao an'izao, lazaina fa dia avy koa sasany dia hoe mivazavaza be fa nahoana no sana amin'izao enona aloha ny baom-piangonana ve na sakalaka. Raha baom-piangonana tsy hitondra fifankatiavana ve fa hitondra tsikera, inona kosa moa tokony enona an'izany? Dia ny zavatra mampalahelo avy eo dia le mpitandrina no enjehana. Za zany miteny foana fa fanenjehana mpitandrina zava-doza foana fanenjehana mpitandrina. Ianao tsy tsara mpitandrina mihitsy fa Andriamanitra no mikarakara indra misy tsy mety. Izay foana le navery foana iny nanjoany i Miriama sy Arona tamin'ny tsikerany Mosesy dia tonga boka zareo boky izy. Raha tsy Mosesy mihitsy no mifona anazy mifona tamin'Andriamanitra tsy afaka le voapokana. Ka iny dia fa ohatra lehibe mihitsy tandremo rery fiangonana aiza dia manenjika mpitandrina boribory fotsiny fa alao fankatsara dia ny tsara dia mangatan'Andriamanitra mifankazara amin'ny tsitoa. Job no niteny an'izay mifankazara amin'ny tsitoa dia hiadana ianareo. Fa raha vao tsy mifankazatra amin'ny tsitoa ny vahoaka dia hitelitely foana sy ianao fony izy fa maha-olombelona ny ataonao. Tsy tadidiko tsara tsy moa le fanontaniana teo fa lasa lavitra be dia osaka hoe aiza moa le fanontaniana ranabavy Chantal teo fa andraso aloha meko ny pasteur avy hatrany fa izy angamba tena mbola nandray an-tsaina tsara n'ilay fanontaniana teo. Iny ary saotra ny rahalahy eny amin'izay fanazavana izay fa ny
teny napetraky Rabasantaloha zany mikasitra ny kolotsaina voalohany toko fahatelo ary ny adiny fa folo faraika ambin'ny folo sy ny manaraka hoe Paoly moa zany laza mihitsy hoe fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay ozy zany Paoly sy Apôlôsy zany nresany ary ianareo koa zao izy dia sahan'Andriamanitra zay mahatonga ny agape zany hoe maneran-tany saha midadasika tahaka hoe zao rehetra zao mihitsy zany saha dia ianareo izy sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra zay zany le tempoly Andriamanitra manao anazy ary zay hoe ao amin'ny andiny faraika amin'ny folo dia tsy misy mahay manao fanorenana hafa izy afa-tsy izay natao dia ny mahafantatra zany an Jesosy Kristy. Izy moa Jesosy Kristy, izy le vato fehizo, izy le arifasy omega, izy le fiandohana sy fiafarana, izy no voalohany sy farany, izy le Andriamanitra mahery raha ny mandrakizay andrian'ny fiadanana. Raha andrian'ny fiadanana zany Andriamanitra tsy tokony misy adiny, tokony miadana ny olona. Ary inona moa mitandron'Andriamanitra tsy hampiadana ny olona ary zay le hoe voninahitra man'Andriamanitra any amin'ny avy indrindra ary fiadana ho an'ny olona izay ankasitrahany ka tsisy olona mipetraka anatina fiangonana zany fa tsy Andriamanitra no mametraka azy eo ary zay apetraka Andriamanitra dia tsy azo lezalezaka tena tsy hoe ny tena mpitandra dia sary-piaro amin'ny toerana misy ny tena fa za koa tsy nanendry tena fa Andriamanitra no mametraka anao eo amin'ny fitandremana ary ny asan'ny apôstôly toko faharoapolo no manamarina izany hoe tandremo izy ny tenanareo. Paoly dia nanamafy izy tsy mba nafeniko izy fa notoriko taminareo avokoa izy ny fahamarinana rehetra na hoe ny saina izay atolotr'Andriamanitra zay le fahendrena avy any ambony zay. Jakoba toko fahatelo andiny fa fito ambin'ny folo moa manamarina zany hoe fa ny fahendrena avy any ambony izy dia madio zany hoe manana fitoratena madio zany ny mpitandro manambady-poka mafety tsara ny ankonana tsy mijangajanga tsy misorotoka tsy mamidovay tena hoe mila comportement araky ny tena izy ary mitantana tsara izy zay hoe gouverner c'est prévoir tonga dia fantatra dia miloha zany zavatra mety iseho dia efa misoroka sady ianao mieux vaut guérir que mieux vaut prévenir ozy ty français mieux vaut prévenir que guérir dia mialoha ny zavatra iseho zany zay le nisy anankiray slogan zay nafinaritra fa Madagasikara taloha ary loza ny fifamoivoizana ALF ary loza ny fifamoivoizana zany hoe ampianarina ny sandram-badovahoaka zany ny civisme zany hoe fitoratena alohan'ny epita ny ankizy dia tsy ohatsy mijanona tsara aloha eo alohan'ny passage cloté dia jery ankavia mijery ankavanana zay vao epita zay hoe ary loza ny fifamoivoizana. Vao mainty moa fa fiangonana no entinao fiangonana no tandremanao dia fiangonana tandremanao tsy le vato tsy le trano vato na izy tilikambo na taikonaona ny aben'le fiangonana fa le fiangonana rahasain'Andriamanitra tandremana raha ny asan'ny apôstôly toko faharoapolo andiny fa valo amby roapolo dia tandremo ny tenanareo sy ny olon'Andriamanitra izay nanaovany fanahy masina anareo mpitandrina ny fiangonany zay dia tamin'araha fanahy-masina zany no manery tsy olombelona koa hoe atao atokany terangahty atao ordination ty atao taniny le sasy moa dia bisy zany tsy mety zay ny vasotra misy amin'ny fiangonana hoe karamaina mihitsy ny pasteur any apôstôly rehefa amizay mena karama dia io zany rehefa menao karama izy dia rahazenao zany patron mazava ho azy dia zay baiko ataonao ano araha le mpiasanao satria menao ny patron anitra raha tonga mitendra lafaly teo hoe tatsa ny fampianarana tsisy kilemy izy tsy alaiky izy tsy zany mihitsy nanakaramana anao izy fa anao zay raha sanaky ny vava misy olona homosexuel da ampiangonana dia ako na ohatra na mpiandry ve sanaky ny vava ty izy no patron be ao dia izy mihitsy mamevona an'le pasteur ty karamanao am'ty dia tena am'izay le pasteur asain'Andriamanitra mitory ianao fitsangatsangana tsy mahazo azy matao no matory tsy azo ny lehilahy atao matory amin'ny lehilahy tahaka ny andro miaraka amin'ny vehivavy dia mety hitraoka izy dia tena tonga dia efa tampany licenciement économique affectation disciplinaire dia
tsy manana soa tsy manana safidy le mpanofan'andriamanitra fa lasa matavitra le komity mpiangonana le mpihevitra raha fandraran'andriamanitra aiza ny tenan'andriamanitra tokony ankataovina hoe tandreo ny tenanareo sy ny olon'andriamanitra na fiangonan'andriamanitra zay ny vidiny tamin'ny rany ny fiangonana zany tena marina tsy amin'ny pasteur tsy amin'ny mpitandrina fa n'andriamanitra zay nanorona azy ka raha andriamanitra nanorona fiangonana teo ambony vato fezory zay izy tena manorona azy za mihitsy fa tsy mipetraka olon-tanindany mata fiangonana fa rehefa ny pasteur koa tsy mitondra tena madio tsy manana fitondrena tena mendrika dia tsy karahatsika raha mikorotana satria izy mpikaramana araka ny voato hoe mpikarama izy fa tsy tompony otra izy fa mpikarama rehefa tonga ny ambodi izy amony ambodi misy ny ambodi mitafy jakory mitrantiona raha andany ao misy tena manao akanjo fosy tena mirebareba zany ambodi mitafy jarakory mialatsina raha tena zany fa anjaran'le pasteur no tsara ny tenany aloha ary manana firaisana amin'andriamanitra izy za moa dia mamerina ny fora 24/24 ny pasteur na mitondra zany tokony connecté amin'andriamanitra zay le mifakazara amin'ny fotoa miadana ianao ka izy fiadana mihitsy fiadana avy aty ambony tany tena miadana kosa ry pasteur zany fa mikalikatra mihitsy zareo tena vila misy piscine ny trano zareo tena hoe miadana tsy zay le fiadana fa fiadana avy amin'andriamanitra mifakazara amin'ny fotoa dia miadana ianao zay mandre fiadana azy zay ngao manazoko ambara mitratra avy amin'ny tena vaosany tamasana mafavo ia misaotrana pasteur any amin'izay valim-panontaniana izay eo ihany ianao dia ampiko ilay fanontaniana misy fanontaniana moa zany avy izany amin'ny mpanaraka antsika avy amin'ny mpijery hoe zakiko izy amin'ny anaran'i Jesosy hoe zahoaza toeran'ny mpitandrina manoloanany mpino ao anatin'ny fiangonana iza ny tokony tompony teny farany dia ny faharoa hoe inona no andraikitry ny mpino manoloana ny fanenjehana ny mpanompon'Andriamanitra izay fanontaniana anankiroa izay zany no atodiko aminareo avy hatrany amen. le fanontaniana voalohany tsy haiko tsara le fanontaniana voalohany hoe aiza ho aiza ny toeran'ny mpitandrina manoloana ny mpino ao anatin'ny fiangonana inona ny tokony ananany iza ny tokony anana ny teny farany azafady iza ny tokony anana ny teny farany inona zany no toerana misy mpitandrina ao anatin'ny fiangonana dia iza ny tokony teny farany mpino ve zany ohatr'izay zany le fanontaniana tsy haiko azony pasteur ia mazava be tonga dia valeva eo malizy ny tokony teny farany zany dia Andriamanitra foana ary zay le hoe fahamarinana misy hevitra mantsy araka ny oblotiko fefatra amin'ny forany hoe misy lalana izy heverin'ny olona fa mahitsy kanjo lalana mivarina makany fahafatesana avy eo misy lalana heverin'ny olona ho mahitsy fa ny lalana mahitsy tsy afa-tsy Andriamanitra na zay le fahamarinana zay ny olona moa tsy mijery réalité ty pasteur ty fa antsy ty fa tena tokosoloana am'izay fa tokony mba manaraka ny toetrandro na hoe ty pasteur ty fa tena mataritary zao ty ka tena jereo hoany dolo volambaoka nefa ny mpino ary mandra ty pasteur ty tsy mba mijery ny majika na hoe raha vao misy olona ray fotsiny na roa indrindra fa kompiangonana mpandona pasteur izany raha tsy fakazo dia efa manao zay fomba atao ny position'ny pasteur zany dia tsotra tsy miala ny fahamarinana ary tsy manao fa tsy ny marina zay ihany tsy izy ny tompony teny farana fa mijoro izy amin'ny fahamarinana ary ny fahamarinana ihany no manandratra firenena oabola toko efatra ambin'ny folo ny fara ambin'ny folo misy zay kasika an'le vahoaka indray za teo amin'ny toerana vahoaka taloha tao anaty fiangonana fa jamais anava mihitsy manenjika mpanompon'Andriamanitra tsy mety amiko zany tsy fantatro mety hoe noman'Andriamanitra angamba ny andray andro ho lasa pasteur dia zay mahatonga anazy tsy mba mifanohandratra amin'ny pasteur zany fa zay ataon'ny pasteur ao rehefa hitako hoe marina ny ataony araka ny tokony izy araka ny vazo amin'ny baiboly dia aleoko mangina aleoko mivavaka ao azy ho avy ny tolonao ny tolonao ty azy ty tsy hijanona eo fa mandeha any zay ny fiangonana zany fa ny fiangonana agapé ny resako ny atao hoe fiangonana dia fiangonana missionnaire daholo mila manao mission ny fiangonana mila mivoaka ny trano fiangonana dia mitondra filazantsara fa mandray le hery avy any ambony aloha mandray ny teny fikasana dia ten'Andriamanitra la vérité fa raha vao mijery réalité anao inona ny réalité dia voavitaka fa raha mijery anao ny vérité dia ny vérité dia ny ten'Andriamanitra dia mandeha anao fa azo hery anao dia vavombely anao manao kao Jerosalema
eranjodisy samare aratra ny aparany tany zany misy ao ataon'ny fiangonana zany fa raha vao fiangonana tsy manomby izy io fa fampitsikerakera fampijerijero eo a dia tena hatramin'ny kirarony vadiny paster ny poketra ny vola miditra anaty poketra hita daholo dia lasa zanareo mijery ny eo hatrany anaty vilaniny paster inona lokan'ny paster hita daholo kritika rehetra dia zay ny hoe ho anahy manokana ny ady ny ten'Andriamanitra no arahako zay torian'ny paster ka rehefa hitako fa conforme à la lettre araky ny ten'Andriamanitra dia ataoko fa sady tsy ajarako izy zany amentsika mpanompon'Andriamanitra hanoa anazy ary atao hivavaka ho azy hakatoa azy tsy mora ny asan'ny paster tsy mora ny asan'ny mpitandrina azay ny any hivavaka mafy hoe engany mbo rasa mpitandrina totsika rehetrarehetra na apôstôly na mpaminany fa ny asan'ny mpitandrina koa ny tena afarany indrindra raha jerevantsika ny ministère dimy misy ny apôstôly voalohany io dia ny mpaminany ny evangeliste ny mpiandry zany mbola misy ny docteur na mpampiandry ny pasteur zany ny farany mandrika ka tena alantsika pareratsika fa isaoran'Andriamanitra moa tsisy avela tsisy vakoka avela hifanongozy Jesosy dia zany mitovy daholo ny olona rehetra na pasteur na apôstôly na evangeliste fa tsy manambony tena hoe zany pasteur za dia tena le zany tsy zany ny tena pasteur dia manetry tena na enjen'ny olona dia vavah mangatah amin'Andriamanitra fa Jesosy ary ny enjen'ny olona Jesosy ary se etoran'olona vato iza moa ianao tsy ho enjen'ny olona fa mazaka fa lenjena ary zay no ten'Andriamanitra tsy maintsy ho halan'ny olona ianareo noho ny anarana ka zay ngamba fa mbola be dia be ny azoko ambara fa mbeko andala herindray ny fanoizana azy ia misaotra anao paster any amin'izay misy ten'Andriamanitra vakilikely fotsiny ato zany manoloana le hoe zao eza nitoeran'ny mpino ao anatin'ny fiangonana dia eo amin'ny efesarina toko fahenintsika dia mahita ten'Andriamanitra hoe anaka manekena raisin'ny reninao ao amin'ny tompo fa marina izany manajany raisin'ny reninao fa izany no didy voalohany misy ny teny fikasana mba hikasoa ianao dia zava-dehibe zany ny fanekena ny mpanompon'Andriamanitra araka le efa voalaza teo moa hoe tsy azontsika atao mihitsiny ny manisy ratsy mpanompon'Andriamanitra na hoe manao tsinitsinina mpanompon'Andriamanitra satria olom-bohosotr'Andriamanitra izy ireny dia mila mitandrina isika ohatra kely anankiray fotsiny ao anatin'ny baiboly hitantsika tsara angamba ny Davida nisy fotoana efa fantatry Davida fa niala tamin'ny Saola ny fanahin'Andriamanitra fa sanatria ihany kosa izy Davida raha hikasika ny olom-bohosotr'Andriamanitra na dia efa tsy tao amin'ny Saola intsony ara ny fanahin'Andriamanitra dia tena niteny izy hoe sanatria ihany ko raha hikasika ny olom-bohosotr'Andriamanitra ary tena zava-doza zany amin'izay hoe manaratsy ny mpanompon'Andriamanitra na manao tsinitsinina ny mpanompon'Andriamanitra dia izao ny fiainantsika ny bloqué zany hoe les sources de bénédiction satria izy ireo matoa napetraka ny tompo dia source de bénédiction ho an'ny fiangonana ka iny fotsiny tsika miditra ao anatin'izay hoe calomniesy fanaratsiana fanaovana tsinitsinina mpanompon'Andriamanitra izay dia tadidiny tsara fa tonga dia tapina ilay source de bénédiction ka tsy mandray na inona na inona intsony tsika dia lasa potika ny fiainantsika satria ny mpanompon'Andriamanitra zany tsy azo atao na inona fa raha misy ny zavatra tsy mety ataony dia mitondra azy eo atolotry ny tompo raha ohatra ka hitanao fa efa tena tsy mety ny zavatra ataony mivoana amin'ny sitrapon'Andriamanitra zavatra tsara indrindra dia mitondra azy eo atongotry ny tompo mitondra anazy ambavaka ary izay moa no hitondrantsika ambavaka foana ny mpanompon'Andriamanitra rehetra mihitsy satria maro ny ady izay hatrehan'izy ireny ny fandaharantsika moa fa madivadiva ihany farana ka dia raha natahery manakambara avy hatrany ianao dia amenanao ny fitenenana dia avy eo averiko any amin'ny raha natafaly ny fitenenana ia mpisaranao anabavy raha mijery an'ilay verina amin'ilay olona tsara teo ihany dia zavatra hika koa dia tena hoe misy fitenenana koa teo hoe niena mihitsy ny vahoaka dia ny mpitandrina zany natonga azany dia eto zany mieritreritra hoe zay zavatra ampiseretrarehetra zany dia efa ratsiana rehetrarehetra dia tsy mety rehetrarehetra dia le mpitandrina natonga azany mividy sonao dia le mpitandrina miena ny vahoaka dia le mpitandrina dia misy le mpitandrina foana dia eto zany mieritreritra hoe tsy mivavaka ho an'le mpitandrina tokoa le olona fa mila fankatiavana be zany fa raha miena le vahoakany inona mahatonga le vahoaka miena dia efa mahita le sasany koa hoe mampatonga anazy miena koa satria ady atrano misy ao mahatonga hoe misy ny ady eo ambao sy ny
fiangon'ny mpitandrina efa misy ady ato amin'ny vahoaka koa efa nisy ny ady, misy tsy fankazahoana sady ato, misy mentany hoe rety tsy momba an'izao, rety tsy momba birao, rety tsy momba birao. Tesatesa tsy aritra ny teneny kely fa mahafinaritra le tenin'ny pastera teo hoe mijery ny vérité zany, vérité. De raha sorona le te zany hoe io le hoe até zany a, de rehefa misy a zay de manala zay, asorona le te. Rehefa asorona le te de ao am'le vérité rehefa asorona le te de lasa hoe very zany. Tsy aritra fotsiny fa ny tena tiako entina de hoe ny marina ihany. Misy indray misy fahadisoana am'ireny mpitandrina reny ko, raha tsy hoe mpitandrina ke olombelona koa, olombelona mpitandrina, olombelona koa izy. Raha iteny zao eto hoe tsy mampanontatoka de miteny mihitsy any Madagasikara zao zao la midera mitambasotrona de fantatsika fa mpampianatra tsara de Jesosy a. De any Madagasikara misy atao hoe mpampianatra tsaratsara, mampitombony indroa izy tsaratsara. De io mpitandrina io a de milaza mihitsy fa izy no Andriamanitra, izy olo n'Andriamanitra, izy zany olony vita hono Jesosy Kristy fa izy ndray zao no Andriamanitra. Zany hoe misy fanandrata tena kosa indray eo, de zavatra tsy misy manenjika azy fa mitondram-bavaka n'ireny olona reny fa Andriamanitra miasa ao anatiny. Misy manandra-tena de hoentina mbavaka izy. Ny anjarantsika zany mitondram-bavaka foana, tsika tsy mindrana ny fanao an'izao tontolo zao fa mitondram-bavaka foana dia de tena mifankatia. De zavatra mahavariana koa zany de hoe ny mpitandrina koa ny voalaza teo, voalaza ny pastera de manetry tena manahaka an' Jesosy, fanafana Jesosy, manetry tena kosa aloha de za tsy manaiky kosa am'le milaza hoe manetry tena de manambany tena sy mifanetena tsy mitovy. Tsika tsy afaka manambany tena mihitsy tsika, raha vao manambany tena tsika de fitaka avy amin'ny Satana zany milaza manambany tena za le tsinotsinona mihoatra ny tena, za de tena za ny fanambany tena zany. Andriamanitra tsy nanaiky antsika hanambany tena fa manetry tena. Jesosy Kristy nampianatra an'izany atao hoe fanitetena zany tany amin'ny seza fiandrianana izy de nanaiky nidina nanetry tena ahafantatra ny olombelona ny tafinofo. Ny atao hoe manetry tena dia raha mahatsiara ianao hoe ohatran'ny mitady hihoatra ny namanao de midiny ianao mba hitovizy ianao, ahafantaranao ny fiainan'ny namanao. Raha ohatra zany manetry tena ny olona anankiray ataoko hoe directeur izy ohatra, be karama izy manana andraikitra lehibe izy mitantana izy de ny fanetretena ataony zany dia midina izy mamantatra tsara n'izany atao hoe fiainan'ny mpiasa madinika zany ahafahany mizara fitiavana an'le mpiasa madinika sy comprendre anazy. Zay zany ny fanetretena fa tsy manambany tena, fa fanetretena ary tsy manambany ny hafa koa fa mampiakatra ny hafa ihany koa, hitovy daholo ary tsisy vato mifanoroa araka volaza amin'ny pastera teo. Ary ny tena ny zava-dehibe de izao fotsiny, manahoana hoe inona ny andraikitry ny mpino manona ny fanenjehana mpanopon'Andriamanitra. Misy koa ny mpino tsy hoe manenjika fa misy koa manandratra. Zay koa tandremana hoe sady tsy manenjika ny tsy manandratra fa mifampivavaka mba ho sitra renareo izy ny tompo. Ka ny tiako lazaina amin'izany hoe tsy manandratra tro. Misy koa ny olona ngedra adalan'ny olona manandratra n'izany zay teo hoe tsaratsara teo zao de le olona mihitsy manandratra an'le mpitandrina de tsy misy zany lanjaina filanjana le mpitandrina tsy mitetany mihitsy. Misy ane zany fa tsy vazivazy manjerina dia asandratra mihitsy le olona ianao mihitsy n'Andriamanitra. Io rehefa mivavaka ianao de aiza mivavaka amin'ny mpitandrina fa mivavaha amin'Andriamanitra. Zay aloha mivavaka ianao amin'Andriamanitra fa mivavaka ianao amin'Andriamanitra ho an'le mpitandrina ohatra ny fampivavaka fa tsy mivavaka amin'le mpitandrina. Misy koa toe-tsain'ny mpino ohatra mivavaka amin'le mpitandrina mihitsy izy. Fantatry le mpitandrina daholo ny zavatra fiainany rehetrarehetra amin'ny atsiporiany na fanjaitsa latraka atao an-tranony azy. De tena hoe de indresana daholo resao amina de tsy miresaka amin'Andriamanitra mihitsy le olona fa miresaka amin'le mpitandrina izy. Na le mpitandrina aza visaka. Visana le mpitandrina raha anao zany daholo ny vahoaka. Mamesatra ny mpitandrina ianao. Fa ny enta mavesatra ao apetrao amin'ny Jesosy fa mifampivavaka ny mpitandrina sy ny olona. Zay zany le izy. Sady tsy ambaninao mpitandrina, tsy amboninao mpitandrina, fa ianao no manetry tena dia mifankatia dia mifampizara fitiavana, mitanana mifandray, miara-miasa ny zava-drehetra
asoa zay tian'Andriamanitra. Inona mahasoa ny tian'Andriamanitra voalohany? Ny tian'Andriamanitra ny fiainana mandrakizay ny tena katsatsika mahasoatsika. Zay ngefa no olazaiko hoe mba ny teloko farafara nefa dia apetrako amin'ny tandrina ny resaka farany sy famaranana ihany koa ao anatin'izao fandaharana androany. Ya, alohan'ny resaka fitenena aveko ralafany aloha dia misy fanontaniana anatin'ny lista dia tonga dia mamarina antsika rehefa aveo. Ya, makasitraka nanome fitenenana saika hiteny aho hoe araka mbola azan-dralahy ery teo raha misy olona mitonina azo Jesosy tsy tokony ho asandrasandratra alina fa tokony hanaovana azy raha Jesosy marina izy dia ndao homboany eo ambonin'ny hazo fijaliana izy raha manaiky. Eny ary makasitraka antsika tamin'ny fandraisana anjara efa maramarana ny fandaharantsika satria efa mandroso dia mandroso ny fotoana. Efa betsaka amin'ny fampianarana izay hoan'ny kristianina zany manoloana ny mpanompon'Andriamanitra fa mba tia hampahery ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ny tena koa izay voasoratra ao anatin'ny Mateo 5 manomboka amin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Efa nitenen'ny pastera teo ihany moa izy hoe sambatra izay indriana noho ny fahamarinana fa aza ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ianareo raha aratsian'ny olona senjehany ary asiany izay teny ratsy rehetra itenenany lainga anareo noho ny amiko. Ny 12 ny fampahelezana manao hoe mifalisy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-potianareo any an-danitra fa toy izany ihany nanenjiana ny mpaminany izay talohanareo. Fampahelezana fotsiny izay fa raha misy zavatra farany ary pastera Mario Razafy Manjato mialohan'ny amarana antsika ny fotoana. Zao ny fotoana hitondranao an'izany hafatra izany hampahelezanao ny tianao sy mpanaraka izao fandarana AKP radio zao melanao fitenenana. Eny ary makasitraka lafarina ny fitenenana eto ampamarana koa dia tseny tsy ilaza ny fiangonana izay averiko hatrany fa ny fiangonana dia aza miteny fototra hoe eglizy raha miteny frantsay tempolo ihany koa izy filazan'ny baibola fa ecclésiazy ny teny grika izany hoe olona natsoina. Tahaka hoe tsika rehetra zao samy manana fiangonana daholo kanefa ny natsoan'Andriamanitra ho iray ko vatana ka na dia maro antsika dia ray ihany tsika ao amin'ny Kristy ary fanara ihany izy nanaovambatisana fiangonana resako ary matoa zany teny zany zao fantarina zao dia ho an'ny fiangonana rehetrarehetra tsy hakanavaka io zany na katolika ianao na adventiste ianao na protestante ianao na le fiangonana miady an-trano teo na zay misy anao naiza aza diny fa ho avy toela ny tompo mpiakatra ny fiangonany tsy dia kany fiangonany Jesosy Kristy. Zay mahatonga ny fiangonana tsika zany tsony hoe FJKNT fiangonana Jesosy Kristy maneran-tany. Tsy amin'ny pasteur na ny apôstôly na tsy haiko zay fonction apetraky ny olona moa hoe bishop, révérend, évêque, archevêque sy ny papa sy ny mama tsy haiko fa ny fantatra zany dia hoe ny afatra apetraka ny tompo indrindra fa amin'ity famaranana ny fotoana ity dia hoe ho avy aho izy tompo ho avy aho ary miambena fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora zay avian'ny tomponareo. Tsy fantatrareo na ny andro na ny ora zay avian'ny tomponareo zany tompontsika rehetra tompoko ihany koa zany io avy io tompoko sy Andriamanitra zay anentanako antsika hoe aza mivavaka amina pasteur na ilaza ary izy hoe za misy ny tena Jesosy dia aza mivavaka amin'ny tany fa izy Kristy santo Jesosy tena ny ilazany Mateo 7:24 fa izy izy Kristy santo ary ilaza ny tena hoe zany Kristy aza mino izy na ilaza izy hoe zany no izany zay filazana io dia filazana zao miany afatra apetraka ny tompo tampo dia hoe ilazao ny fiangonana asevo miambina ny fiangonana fa sambatra zay miarotoro sy eo bavadiko koa bola toko fahavalo fa 1:30, 2:30, 3:30 tena hoe sambatra samsambatra tsika raha miambina ka raha hoavy ny mpapakatra indrindra fa amin'izao vaninandro eny antsika zao tena efa mino zao filaza azy efa mamatonalina zany zao vaninandro farany zao ka tena afatrafatra zany hoe raha tena fantatrao fa tempolin'Andriamanitra ianao raha tena fantatrao fa fanan'Andriamanitra mitoetra anaty ao dia vérifieo ny fiainanao le vokatra sivy Galatiana 5:22 ny vokatra ny fanahy dia voalohany amin'izany dia fitiavana. Raha vao misy olona halanao
na izy io na dia toka tsy pasteur izy mandeha ataontsika mpanomponareo rahalahy anankiray eo amiko na nabavy dia mantiny tena beba vavaho azy ataovy reny fanano ohatra hoe misy vokatra tonatokatotrana anankisivy izy tsy voatanisako tono fa 3 amby fotsiny dia reny koa voalohany indrindra fitiavana io lehibe indrindra faharoa fiadanana tsapanao ve le fiadanana tena manjaka anatiny hoe nao ve le hoe andrery fiadanana fahatelo fifaliana miravoravoa mifananasana mifalia misaorana mizahatra zay hitanao na aretiny eo na toetrandro na atsika na fanany io na fahafatezana azy dia maiza misaotra an'Andriamanitra ary ataova fifaliana ozy paoly hoe mifalia ary navendry amin'ilay hoy izany reo aminao ozy mifalia zay moa ny mpanao gazetintsika falia koa ny anarana dia tena misaotra anao raha lafaly dia vavaka ngambany amaranako ny fotoana sady tsotra sady fiangonana mba hiakatra eny amin'ny abakabaka ny lanitra totsika rehefa ho avy Jesosy dia tahianao tokoa ny Jehovah ka hiaro anao ary ampamirapetratra ny taviny anao ny Jehovah ka anomenao fiadanana ary anandratra ny taviny anao ny Jehovah ka dia vonontsika rehefa ho avy izy laza izy manao hoe tia maranatha tongafa Jesosy io raiso anao voninahitra sy midera arovy ny fiangonanao fa anao io dia mivavaka tompo tsisy hotavely eto zay mianakavy rehefa ho avy ainy amin'ny raha lanitra ianao hiainga daholo araka ny firazan'ny mpano salamo hoe hanidina izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo naovako sady tsotra azo vavaka izany alleluia amen amen makasitraka indrindra paster amin'izay afatra ho an'ny mpijery zay amin'ny vavaka sy ny tsodrano ihany koa zay nomenao misaotra ny tompo lehibe aloha voalohany indrindra na tanteraka izao programa ny TV Agape izao koa misaotrantsika rehetra mpanaraka sy mpijery ny fandaharana Agape TV ihany koa misaotrantsika mpandray anjara rehetrarehetra mpiara-miasa teknisiana tsy adino amin'izany izay namolavola zao fandaharana zao mariana fa zao fandaharana zao moa dia azontsika arahana ihany koa ao amin'ny YouTube na ao amin'ny seraseran'ny Agape izay tsy mitsahatra moa zany ny manasantsika tsirairay avy ho anao izay manana tolo-kevitra tolo-tsaina amin'ny alalan'ny fanahy masina izay manana etaeta ihany koa misy sujet mba tiana hodiniana iarahana mamakafaka iarahana mitady ao amin'ny fahamarinana Andriamanitra eto dia aza misalasala manoratra ty amin'ny tranonkalan'ny Agape fa malalaka misokatra mitanatana ao antsika ny varavaran'ny fon'ny tompo amin'ny atsika fahafapo mba tsy hadiso lalana atsika makasitraka atsika rehetra dia tena Andriamanitra farany hoe zay manatsofinao kizy iaino izay lazain'ny fanahy fiangonana ary aoka mba tsy ho mpiaino mpanadinotsika fa ho mpiaino pakato mametraka ny veloma vetivety indray ho atsika tsiraray avy tahiny Jesosy daholo eo